dia faly miarabantsika rehetra tratran'ity andro mahafinaritra ity indray izay iarahantsika amin'ny MCTV eto amin'ity fandaharana Miaina finaritra miaraka amin'ny Fanahy Masina. Iarahanao amin'ny Neny Zo sy ny fiangonana Ziona Mahafinaritra manahoana daholo isika rehetra. Androany dia manana fampaherezana manokana ho antsika sainao fanan'Andriamanitra. Zany tokoa no antony ilantsika n'itony fandaharana itony satria tsy voatery hoe manana fotoana ela be tsika fa ao anatina fotoana fohy kosa nefa ny fanahy masin'Andriamanitra dia mahay manangana anao. Samuela voalohany toko 17 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9 no vakiako anao androany ary angalantsika fampianarana fohy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Davida sy ny olony tonga tao amin'ny tanàna ary indro efa levon'ny afo ny tanàna ary ny vadiny mba amin'ny zanany lahy sy ny zanany vavy efa lasa kobabo. Ary Davida sy ny mpanaraka azy dia nanandratra ny feony ny tomany ambara tsy nahatomany intsony izy. Ary voababo koa izy roa vavidiny Davida dia Ahinoama Jezreelita sy Abigael ilay novinadiny Nabala Karmelita. Ary io indrindra Davida fa ny olona mifampitaona hitora-bato azy satria samy nalahelo ny zanany lahy sy ny zanany vavy ny olona rehetra. Fa Davida kosa nampahery ny tenany tamin'i Jehovah Andriamanitrao. Tena sarotra ty vanim-potoana ity teo amin'ny fiainan'i Davida satria rehefa mamaky tsika dia rehefa miverina teo amin'ilay tanàna izay misy azy izy dia levon'ny afo tanteraka ilay tanàna ary ny vahoaka rehetrarehetra teo ny zanany lahy ny zanany vavy sy ny vadiny dia lasa kobabo, zany hoe nentin'ny fahavalo kobabo nody tany aminy. Tsisy ninona mivantaniny zany teo fa fahakiviana sy faharesena no hitany teo. Rehefa nisendra zany izy dia tena hoe nidradradratra ny tomany ambaraky tsy nisy ranomasony latsaka intsony ary ambaraky ny tsy nisy feo afaka re intsony. Hitantsika eo fa tena hoe ory indrindra Davida, ozy izy ny andininy 9 ary ory indrindra Davida satria en plus n'izany rehetrarehetra zany ireo olona izay nianteherany, ireo namany, ireo sakaizany, ireo loyal tamina rehetrarehetra nanapa-kevitra fa i Davida mihitsy ho fototry ny olana ka mila vonoina ho faty izy. Dia nanomboka nitora-bato azy ireo olona ireo, nanapa-kevitra hitora-bato azy. Tao anatin'izay anefa dia tsy nanaiky ho resy Davida fa nampahery ny tenany. Hitanao rehefa betsaka ny zavatra manodidina, misy problème dia mbola ampiana olana be, dia mbola ampiana zavatsarotra sy aretina sy crise ny sisa. Dia matetika tsika ny réactiontsika dia midina mihiba. Fa ny tenin'Andriamanitra androany mampahery antsika hoe mba manaova tahaka ny Davida ary nampahery ny tenany tao amin'ny Jehovah Andriamanitrao izy. Tsy hoe inona ny zavatra mahazo anao amin'izao fotoana izao fa mifampaherezan'Andriamanitra anao dia tsotra. Hampaherezo ny tenanao ao amin'ny Jehovah Andriamanitrao. Aza mitady zavatra hafa, aza hoe mampahery ny tena amin'ny andeha hanao vakansa ohatra na andeha hitady lehilahy na andeha hitady vehivavy hafa. Kosa izy ny tenan'Andriamanitra ory indrindra Davida ary nampahery ny tenany tao amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ao amin'ny Jehovah Andriamanitra ny fitsaharantsika, ao ny fihononana ho antsika amin'ity androandroany ity. Hampahery anao ane Fanahy Masina, afantatra anenao raha ohatra ka misy zavatra mampitaraina anao dia tsy any amin'ny olombelona ianao ny taraina, tsy any amin'ny olombelona ianao, tsy any amin'ny zavamisy ianao ny tady réconfort fa any amin'ilay Andriamanitra mpampionona, ilay Andriamanitra mpialolalana mpame hery antsika sy anao. Dia samy tahin'Andriamanitra daholo indray ny mpanaraka ny fandaharana Miaina finaritra miaraka amin'ny Fanahy Masina. Feno voninahitra indrindra.